La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny tsara indrindra amin'ny vita malagasy manaraka ny fenitra ara-pahasalamana no omeny salon mba ahafahanao miketrika nahandro matsiro sy tena malagasy indrindra amin'ny fotoana toy izao. Ankafizo ny fandaharanao miaraka amin'ireo vokatra salon kalitao sady vita malagasy. Tongava mitsidika Batimax ao tsara lalàna fa hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Manolotra anao ny fampahalalam-baovao. Ny ampifito ireo tranga vaovao tratran'ny coronavirus eto Madagasikara. Zaza sy volana ny ray amin'ireo mitondra ny tsimikaretina, ny enina any Toamasina, ray kosa eto Antananarivo. Ny enina 520 isanjato hatramin'ny 70 isanjato raha oharina tamin'ny teo alofon'ny fanjifana solika eny amin'ireo tobin-tsolika amin'izao fotoana izao. Manoloana ny vidin-tsolika kosa indray afaka herinandro vitsy no ho fantatra na idina na tsy ny vidin-tsolika eto amintsika raha ny fanazavan'ny tale jeneralin'ny ofisy malagasy des hydrocarbures. Ankoatra ny valinaretina coronavirus, mamely mafy ihany koa ny tazomoka amin'izao fotoana izao. Olona maro no ahina ovoan'ny valinaretina dingue any Mahajanga ankehitriny raha toka efatra no efa namony ainy vokatry ny tazomoka any Midongy Atsimo. Trateky ny mpitandro ny filaminana ireo mpivady ny ray tsokombakomba namony lehilahy iray tao Anosibe. Tratra tamin'izany koa ireo entan'ilay tovolahy izay niaran'ny famonoana. Eo amin'ny resakerasapirenena no volana eo no sy ny fiboana any États-Unis. Manodidina ny 30 tapitrisa amin'izao fotoana izao no very asa sy manao fangatahana asa. Vinavinainy no tafakatra hatrany amin'ny 20 isanjato ny tany tsy fananasa any an-toerana vokatry ny coronavirus. Finaritra tompolasy sy tompovavy fotoana vaovao eto amin'ny École TV ka manasana anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao miampifito ireo tranga vaovao tratran'ny coronavirus eto Madagasikara. Zaza sy volana ny ray amin'ireo mitondra ny tsimikaretina, ny enina any Toamasina ary ny ray kosa eto Antananarivo. Miantarandrianaevo. Hatramin'ny omaly no nahazoana valin'ny fitiliana coronavirus hatreto araiky ny antotanisa teny anivony CCOIV tamin'ny iray ora atoandro androany. Ho an'ny valim-pitiliana antotosaina ny faha-efatra meka hatramin'ny faha-5 volana May 2024. Miisa 7 ny olona vao marina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus. Ray eto Antananarivo ary 9 any Toamasina. Zaza sy volana kosa ny ray amin'izy ireo. Ny anankiray avy eto Antananarivo renivohitra zany dia lehilahy tovolahy 12 taona. Ny avy any Toamasina dia misy lehilahy 20 taona dia misy vehivavy anankitelo avy any zany fa tsy atao pelantanana hoe 4 taona izy ireo misy lehilahy ray koa fanampin'izay koa tsy atao pelantanana hoe 4 taona izy dia misy zaza 7 volana. Ho an'ireny zazakely ireny aloha 7 volana zany zazambola minono ary nahafantarana an'io zaza io zao dia le atao hoe ny fanakaiky ny fampikasoka akaiky zany tamin'ireo olona nahitana ny tsimikaretina ireo olon-dehibe ireo nahitana an'io zaza io dia izy io aloha zany mariana eto fa tsy sotrotra aretina izy. Tsy mifidy sokajy taona araiky izany ny coronavirus. Efa eny amin'ny hopitaly avokoa ireo nahitana tranga vaovao ireo ankehitriny. Ankilany tokony hamafisina raha ny fanazavana ny fitamindremana atao. Ny zazakely zany dia voalohany aloha tokony tsy atsahatra aloha ny fampinonoana azy fa ny reny zany na reo olona mikarakara azy dia tokony anao masika. Rehefa mampinono tsina dia mifanakaiky le reny sy ny zaza zany dia manao arovava zany ny reniny ary tokony adio tsara foana amin'ny tanany zany manasa tanana amin'ny savony tsara alohan'ny karakarana ampinonoana ny zaza, mikarakara aloha sy aorianan'ny fikarakarana ny ilay zaza zany hoe manolo azy sy ny sisa dia fikarakarana ny sakafony koa satria raha ohatra zaza 7 volana efa misakafo zany dia fadina zany ohatra mitsoka sakafo dia le andramana kely amin'ny vavy iny vao ataony amin'ny vavan'ny zaza
zazakely. Ny fahasivy ambin'ny folo ny volana martsa ka hatramin'ny faefatra ny volana May 2024 miisa 7,703 ny fitiliana vita teto Madagasikara. Miisa 8,50 amin'ireo no tratran'ny Covid-19 ary amin'izao fotoana izao 7,50 no mbola manaraka fitsaboana. Ny ena 520 hatramin'ny 70 isanjato raha oharina tamin'ny teo alohan'ny fanjefana solika eny anivon'ny tobotobika maro eto an-drenivohitra ankehitriny. Voakatsika izany avokoa na ny lasantsy na ny gazole. Yves Richard. Raha isan'ny akora be mpampiasa toy ny any amin'ny firenena maro ny solika eto Madagasikara, nahitana fihenana ny fanjifana nanomboka ny fotoana nisian'ny Covid-19. Ny valanaretina izay ny antraika amin'ny vantana tamin'ny fahefa-mividiny isan'ny tokantrano. Manodidina ny 520 hatramin'ny 70 isanjato ny fihenana ny fanjifana eny anibon'ny tobotsolika maro eto an-drenivohitra. Nidina ihany koa vokatrizay ny vola ampidiriny tobotsolika isan'andro. Raha ny SP zao izay malafo eo amin'ny 2000 eo, 2000 litre ny SP anankiroa reo, dia ny gasoil koa ohatr'izay. Atao hoe eo amin'ny 4 millions d'ariary, 4 millions d'ariary eo ny lafo amin'ilay SP dia ny gasoil sitambarany eo amin'ny 7 eo. Izay zany teneniko hoe misy ilay izy misy hoe makabedabedy avy eo ny latsaka indray, eo zany hoe mitombo ilay izy ilay varotra, dia misy fotoana milatsaka. Arakaraka ilay client mandalo ihany. Raha mividy ray alina izy taloha mety 5,000 sisa no afaka vidiana. Nentinay aloha zany ety moton betsaka eo amin'ny valo ka hatramin'ny amin'ny ray eo zany no mele zay. Isan'ny sedra olana vokatrizay ny tobotsolika manodidina Antananarivo noho ny tsy fisian'ny taxi borosy mifamezivezy. Ireto faran'izay isan'ny mpanjifa vaventy ny tobotsolika, ankoatra ny fiara fitateram-bahoaka sy ny maro hafa. Manomboka mavesatra araka izany ny fiantraikany fihenana ny fanjifana amin'ny famoaham-bola ny tobotsolika, noho izy ireo mampiasa olona manodidina ny 30. 520 isanjato nefa tsy mahenika le inona moa zany lakotsiny le teny frantsay le charge fixe court, karaha mampiasa ny jirama, ny fisika, ny rehetrarehetra tsy mahenika an'izany mihitsy le izy. Fa dia miandro moa zany ino fa ny fanjakana moa fa mandray mesure galana raha teo foy be efa misy mesure andraisy efa misy fanenana sy fanampiana nataony ho an'ny mpiasa, dia misy koa fihenana amin'le ohatrany hoe fatrano sy karazany efa nataony, dia mbola miandro moa fa dia miatrikitsika zavatra iraisana zavatra mahazo ny firenena rehetrarehetra dia miatrikitsika. Araka ny fanazavana noentiny teo anivony Office Malagasy des Hydrocarbures androany, 70 isanjato ny fihenana ny fanjifana solika teto Madagasikara, vokatry ny valanaretina Covid-19. Mahakasika izay resaka solika izay hatrany dia ampy tsy ahina ny tahirin-tsolika eto Madagasikara. Manoloana ny fidinan'ny vilin-tsolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena afaka herinandro vitsivitsy no ho fantatra na idina na tsy ny vilin-tsolika eto amintsika. Raha ny fanazavan'ny tale général ny Office Malagasy des Hydrocarbures, Michel Arnarzon. Ny ena 70 isanjato ny fanjifana solika eto Madagasikara vokatry ny fiparian'ny valanaretina coronavirus. Tsy misy ahina hatreto ny tahirin-tsolika ary ampy ho an'ny fanjifan'ny rehetra raha ny fanazavan'ny tale général ny Office Malagasy des Hydrocarbures. Voalohany fanamarinana dia ny stoktsika dia ampy tsara mihitsy satria ny eta androany zao izay voaraiko eo tamin'ny farany maraina teo zany dia misy presque 100 jours eo zany ny stock zao. Ny antony maha 100 jours azy tadidinareo fa mazay fa nanazava taloha eo amin'ny 60 eo en moyenne, fa voavina ny ray sambo mihitsy manko tsika zao, voavina ny ray sambo tamin'ny herinandro, donc vao tonga zany équivalent na un mois de consommation mahery eo, zay mahatonga l'izy manakakaiky ny 90. Raha stock tarinan'ny corona zany reo ampiasaintsika ireo amin'izao? Tsia, satria zao ny antony arak'izay le resaka autonomie zay sy le resaka rythme de consommation, itsika eo amin'ny 45-60 jours eo le stock tazomina en moyenne. Zao fotoana zao zany tsika zao satria le sambo tonga tamin'ny mars tany amin'ny 25 mars tany, dia iny zany en principe manomboka anakaikikaiky amin'ny mai na fin mai any mis sur le marché, satria iny le tonga dia 60 jours après eo. Zany hoe tsika zany zao satria tsika le mandandany an'le février zany zao tsika zao.
Etsy ankilany manoloana ny fidina ny vidin'ny baril eo amin'ny tsena iraisan'ny pirenena izay mandina ny 520 hatramin'ny 30 dolara amin'izao. Afaka herinandro vitsivitsy no fantatra na idina na tsia ny viditsolika eto amintsika raha ny fanazavana. Lafin'ny prix aloha zany prix à la pompe satria ny prix à la pompe moa tena zava-dehibe zany ho an'ny olona rehetra sy ny mpandinika sy ny mpanaraka avao. Ny prix à la pompe zany tsy nihetsika depuis tamin'iny juin 2019 iny ireo le vidiny amin'izao fotoana zao. Ilay hoe 4100 ny super dia 3400 ariary ny hita zao. Iny dia vokatra na kajy ny fifanarahana tamin'ny fotoana iny. Iny prix iny nefa nandritra ny taona 2019 nisy fotoana izy eo fa tokony niakatra satria ny paramètre ao anatin'le structure de prix nisy niakatra indrindrindrindra tamin'ny dernier trimestre 2019 fa tsy nahetsika mihitsy izy nakatra izy izao zany avy ny fitondra fanjakana hoe tsy ahetsika le viditsolika na dia niakatra le cours internationaux. Zany hoe tamin'ny fotoana iny zany miteraka passif le izy zany vis-à-vis andreo le opérateur pétrolier reo. Dia iny passif iny zany miditra ao anatin'le kajy koa am'le ampidinana anazy aveo satria mbola ahina tsikelikely iny passif iny zany amin'izao fotoana zao. Dia iny rehetrarehetra iny zany miditra ao anatiny miampy an'le kajy ao anatin'le fanaovana structure de prix zany sy le cours internationaux sy indrindrindrindra koa moa ny valeuran'ny ariaritsika. Zay. Dia zany hoe io prix io zany natao mihitsy zay stable azy zany mandritra n'izay efa presque herintaona zay dia eo zany tsika efa manomboka mijery zany zao hoe ahoana sy ahoana mifandehany amin'le cours internationaux sy le valeuran'le stock miditra. Dia hitantsika mandalana eo amin'ny herinandro vitsivitsy ho avy eo zany hoe ahoana mifandehany kajy. Raha tsy ahivina efa ho herintaona izao no tsy nahitana fiovan'ny viditsolika teto Madagasikara. Vokatry ny fifanarahana teo amin'ny mpamatsy solika sy ny fitondram-panjakana. Andrasana araka izany ny toin'izay. Ankoatra ny valinaretina coronavirus mamely mafy ihany koa ny tazomoka amin'izao fotoana izao. Olona maro no ahina ho voan'ny valinaretina dengue any Mahajanga ankehitriny raha toka efatra nefa namony ainy vokatry ny tazomoka any amin'ny Dongy Atsimo. Henri Florio. Olona mahery 2,000 atreto no ahihana ho voan'ny valinaretina dengue ao Mahajanga nanomboka ny fiandohan'ny taona hatramin'ity androany ity. Io no antotanisa avy eo anivy ny tompon'andraikitra misana ny fahasalamana any an-toerana. Atreto, ny tombo nisan'ireo olona marary ny dengue tato anatin'ny 2 andro izay. Araka ny fantatra, mpianatra iray avy any Nosy be Elvila tonga tany Mahajanga ka narary sy nahiditra hopitaly no nahitana ny soritraretana voalohany tamin'ny volana Janoary lasa teo. Olona avy any Nosy be, mpianatra avy any Nosy be no nitondra an'ilay aretina teto tamin'iny voalohany herinandrony janvier. Ary raha mijery tato anatin'ny 2 andro farany aza atsika dia efa misy 720 sy 400 nisan'ny olona vaovao tratran'ity aretina ity zany teto Mahajanga. Ary mbola raha maso moa zany izay mety fizotran'izay fitombony na fiainany isan'ny marary zay amin'ny andro rehetra sisa manapika eto zany ahitana hoe aomby ve sa manahoana le ina moa zany le valibotana na riposte ataontsika ary eritreretina fa aomby le izy raha nanatanteraka an'ireny fanadiovana fobe ireny tsika. Ho fanohizana ny ezaka ho famongorana izany niroso tamin'ny fizarana ilay misy odomoka teny anivon'ny tompo-pahasalamana sy teny anivon'ny fiarahamonina ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Omaly kosa no nanomboka ny fanadiovana fobe isa-pokotany mba hanesorana ireo rano miangona sy ireo lobolobo izay toerana fanatodizan'ny moka. Ankoatra ny any Mahajanga, olona misa 4 indray no efa namony ainy vokatry ny tazomoka any amin'ny distrikany Midongy Atsimo tamin'ity herinandro ity. Moka ny resatsika distrikany Midongy Atsimo anatin'ny faritra Atsimo Atsinanana tena voakasika. Ary misy commune maromaro tafiditra ao anatin'izany. Midongy, Akazovelo, Andranolalina, Lavaraty, commune 4 zany. Ka ny zaza manomboka amin'ny 2 taona ka hatramin'ny adolescent 4 taona no tena tratra tazomoka io. Ary 4 no maty amizao. Satria efa nisy ny fangatahako iaona amin'ny ministry ny santé fa mbola tsy tanteraka hatramin'izao no ny fahateren'ny fotoana fa eto zany dia manaitra antsika ao anatin'ny ministeran'ny fahasalamana fa mamelo mafy ny tazomoka ny Midongy Atsimo. Andrasana araka izany ny fandraisana andraikitry ny eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka manoloana ny firongatry ny tazomoka ity.
velitaraina manoloana ny fampiatoana azy ireo amin'ny asany ireo mpiasa 700 eo anivon'ny orinasa afakaba iray eny Ivato tsy fantatra mazava ny antony fampitsarana ary tsy manaraka ny lalàna amin'ny feny asa izany amin'ny akapobeany Yves Richard. Taorian'ny fampiatoana mpiasa manodidina ny 500 teny Ambohimalaza Ambohimangakely. Mpiasa manodidina ny 700 eny anivon'ny orinasa afakaba eny Ivato ihany koa androany no nato amin'ny asa mandritra ny fotoana tsy voafaritra. Raha mbola mihodina araka ny tokony ho izy ny orinasa amin'izao fotoana izao. Tsy fantatra mazava ny antony fampitsarana raha ny fitarainana. Nisy ihany koa ambonin'izay ny fanapahana karama izay tsy eken'ireo mpiasa manodidina ny 700. Ny karamanay dia nitapahana anatin'ny confirma io. Tapahana tamin'ny volana Marsa 7 andro ary mbola nitapahana volana Avril. Zao zay navoaka somazy. Zany zavatra zany anefa dia zay olombelona mba mitovy amin'izay zareo ihany miaina, mandao ofatrano, mandao ekolazy ny ankizy, misakafo, vidina ny rehetrarehetra natao hoe hatramin'ny anambomanga ara vidina. Nefa ny ampelantananay dia tsy misy satria tapaka ny karamanay. 1,15,000 zao raha ohatra ny karamako satria zaho SD. Nefa ny volany raisina tamin'ny Avril vola 600,000 700,000 tsy ao anatin'ny salaire. Amin'izao fotoana zao koa efa ho an'ny bancaire ma dia efa fanisina ny ray ihany vola 500,000 ny raisina nefa ny salaire 1 million mahery kely. Tsy ara-dalàna ny fampitsarana ireo mpiasa amin'ny asa noho ny firaisan-kina ny sendika eto Madagasikara. Tonga anjery ny zava-nisy teny an-toerana. Maro tamin'ny fifanarahana ny arahan'ny orinasa tamin'ny inspection de travail sy ny teo anivon'ny ministeran'ny asa sy lalàna sosialy no tsy voahaja. Toy izay ihany koa ny lalàna mifehy asa izay voahitsakitsaka amin'ny ankapobeny. Rehefa tao anatin'izay nefa dia nitony asa. Rehefa lasa ny ireo tompon'andraikitra avy any amin'ny ministera ireo zany dia izay olona seho tamin'ny niresadresaka tamin'ireo tompon'andraikitra ireo dia nitsipinina. Misy anankiroa zao fanaovanay fitarainana any amin'ny inspection de travail anaovanay requête any. Alohan'ny androana mpiasa dia misy le hoe entretien préalable avant licenciement. Zay zany voafaritra ao anatin'ny article 22 code de travail. Mbola misy koa mamaritra ny article 20 hoe tokony fanaraka amin'ny fitsipika anatin'ny orinasa. Zany zavatra nefa misy tsy fanajana nataon'ny mpampiasa satria resaka hoe raha tsy aka ohatra zao hoe ao anatin'ny orinasa atao anatin'izao confinement zao ndraindray le mpiasa zany na dia hoe mijery telefôny io ary dia tonga dia iny dia sans préavis faute grave zany. Mitiany nefa mijery an'le règlement intérieur tsy voafaritra ao anatin'izay. Nahazo vahana araka izany ny fampitsarana mpiasa ny anivon'ny orinasa afakaba maro eto Antananarivo sy ny manodidina tao anatin'ny volana vitsy. Raha ny fiainan'ny commande vokatry ny Covid-19 hatrany no voalaza, fa antony irosony ny orinasa amin'izay. Fotoana izao tokony hanamafisa amin'ny ministera ny fijerena ny zava-misy eny anivon'ny orinasa tsirairay. Fitsiriana izay ahafahana mijery ny endrika tsy fanarahan-dalàna samihafa eny anivon'ny orinasa afakaba eto amintsika ihany koa. Miendandro nitady teo amin'ny mpivarotra sy ny komina Manjanga tamin'ity androany ety ny fampiarana ny fanarahan-dalàna amin'ireo mpivarotra sy ny fandaminana izay apetraka nahatonga izany raha nambarany ben'ny tanàna Henri Florent. Ny tokona teo anoloan'ny lapan'ny tanànan'ny Mahajanga ireo mpivarotra anana ny maraina teo. Raha ny fantatra, ny fanesorana azy ireo teny mora feno izay toerany fivarotany amin'ny fiainana andavanandro no nahatonga ny fitokonana raha ny fanazavana. Olo jiaby mahazo mivarotra velan'ny territoire iay sy mahazo. Miakatra ambonimbony ay, misy ambanimbany, misy agnatina hay, miakara ambonimbony agny. Misy plasy naloto bena, misy rehefa nadio amin'izay raha igny, nagnanova reto trano tratasy koa ny roasy. Dia izy zaka sahira iay, plasy naloto nadio plasy alanjy eo iay. Oa mialay toa, mialay atoa. Niteraka savorovory teo amin'ireo mpivarotra sy ireo tompon'andraikitra avy eo anivon'ny komina araka izany ny fandaminana izay napetraka manoloana ny fametrahana amin'ny tokony ho izy ireo mpivarotra ireo raha ny nambarany ben'ny tanàna any an-toerana. Ny olona na ny vahoaka any amin'ireny fokotany ireny ny tena veritomany very taraina ty aminay rehefa Dieu zay misy olomera fa na ny lalana ivoanay tokantranonay ara tsy izy tsony. Na ny sanatrika misy ny problème razana maty ohatra tsy tafiditra tsony zany zavatra mandiny fotsiny ny maloto atao any anaty sachet apetraka any amin'ny barazy atsipa any anatin'ny lako lasa tena mampalay zany reny vahoaka reny fa na ny fahadiovana ny fahasalamana ao an-tranony ara tsy voatambatra tsony noho ny zavatra ataon'le namantsika mpivarotra. Ka zay no mahatonga anay zany hoe minay zany ny monsieur commissaire en police municipale dia namena défi namena baiko hoe ataovy zay ampilamina ny fiarahamonina eto tamin'ny tanàna. Dia zay moa natonga hoe nalefa tsikelikely izy ireo hoe
alefa miny amin'ny aksamorafeny ao PMU iny zao aloha no nalamina hoe mba hosokafana tsikelikely a mba haveritsika n'izay hoe mba hahafahan'io vahoaka reo a miaina amin'ny rivotra madio sy fahasalamana. Ny firosoana amin'ny fanatsarana ny endriky ny tanàna no anton'izao fanitsorona izao raha ny fanazavana trany, eo ihany koa ny fampiarana ny lalàna. Gaël Borgia, mpanao gazety teratany malagasy izay iraky ny France 24 TV5 Monde ary AFP eto Madagasikara no nahazo ny prix Pulitzer roapolo sy roa arivo. Raha anatin'ity fanadadiana ity ary ny antsipriny zay zay entin'ny Michel Arina ary zao. Izy no Gaël Borgia, mpanao gazety teratany malagasy iraky ny France 24 TV5 Monde ary ny AFP eto Madagasikara, nilomano tao anatin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety efa ho 12 taona izay. Vokatry ny fivoahan'ny asa sorana tao amin'ny New York Times mikasika ny fitsabahan'ny Rosiana tamin'ny fifidianana filohan'ny pirenena teto Madagasikara ny taona 2012. Izy no nibata ny prix Pulitzer roapolo sy roa arivo, asa izay vokatry ny fiara-miasany tamin'ny mpanao gazety Amerikanina iray eo anivon'ny New York Times. Le fond du sujet, c'est... Votoatan'ilay lahatsoratra dia mikasika ny fitsabahan'ny Rosiana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teto Madagasikara ny taona 2012. Araka amin'ny fanadihadiana nataonay tonga teto Madagasikara volana maromaro ireo Rosiana mialohan'ny fiatombohan'ny fampielezan-kevitra ary nanantona kandida maromaro. Nampanantena vola maro any kandida fanampiana. Misy tamin'ireo kandida no nanaiky izany. Hafahafa ny fomba fanampiana izy ireo ary izay mihitsy no nezahanay naseho. Avoir des pour faire main basse sur le secteur minier par exemple. Tao anatin'ny 6 volana no nahafahan'izy ireo nanantotosa ny fanadihadiana nanomboka ny volana Febroary 2012 hatramin'ny volana Novambra 2012. Ny prix Pulitzer izay voasokajy ho loka faratampony indrindra maneran-tany amin'ny sokajy maromaro, journalisme, littérature, fiction, art et musique. Ce prix, il se trouve qu'en fait c'est le plus ity lokazona ity dia isan'ireo lokavy lenta indrindra eo amin'ny sehatra ny fanaovan-gazety. Tsy nandalo tao an-tsaiko mihitsy izany hoe ahazo ity loko ity izany. Anoratra ho an'ny New York Times. Ny mahita ny anarako anatin'izany gazety izany dia efa zava-dehibe tamiko. Maika moa fa hoe nahazo loka. I Madagasikara no nanome aty loko ity satria raha tsy tatia tsy nahazo izany. J'ai pu mettre Madagascar sur la carte. Ny catégorie International Reporting na ny reportage international no nisy ny asan'ny Gaël Borgia, lahatsoratra misy enina izay nikasika ny Rosiana avokoa ary iray tamin'izany ny azy. Miisa 7 amin'ny izao ireo ankizy tazaina ao amin'ny tobo fitazaina zazakambody ny tafika malagasy mitovy zo amin'ireo ankizy rehetra izy ireo. Ary ireo zanaka miaramila rehetra lavo anady manerana ny nosy no raisiny ity akany ity. Nilarana Efson. 7 taona no zandriny indrindra ary 14 taona no zokiny indrindra amin'izy 7 mianadata izany ao amin'ny tobo fitazaina zazakambody ny tafika malagasy eny amin'ny 5 pagoda Antsahasoa. Ireo zanaka miaramila rehetra lavo anady na maty nandritra ny fanatanterahana iraka manerana ny nosy no raisiny ity ankany ity. Mitovy zo amin'ny ankizy rehetra ireo ankizy ary mianatra eny amin'ny sekolim-panjakana eny amin'ny manodidina avokoa. Mialohan'ny hidirana ao amin'ny ankany, misy ny fepetra izay arahina toy ny taona, eo ihany koa ny fifanekena eo amin'ny olona ny taiza azy. Fampianatsara amin'ny reniny voalohany indrindra sy ny fianakaviany fa alohan'izay zany efa misy lista hoe reto avy le olona dia atsona zareo dia antanena tsara aloha hoe vonina velona renina zao ny condition aty amin'ny centre zao ny fanabeazana centre dia izay no ahafahan'ny zareo dia avy eo manao lettre d'engagement mihitsy hoe manaiky izao reny ty zazy ty mandefa ny zanako eto amin'ny akany ohatr'izay ilay izy misy mifanarahana tsara ka. Tekatra ny ankizy eraky Madagasikara no raisinay dia isaky ny tapitra ny année scolaire anankiray dia manao sélection indray zay dia manao appel manao miantso ny eraky ny faritany fa mbola Antsirabe angamba zao no lavitra indrindrany fa mbola misalasala kely ngamba ny eny amin'ny faritra. Tsy mora hoy ny mpanabe eo anivon'ity toby ity ny mitaiza ankizy amin'izao fa efa misy ny ezaka izay apetraka amin'ny fitaizana azy ireo. Fomba fitaizana anazy aloha dia
be azy na taknikisy rehetrarehetra manana tanjona izay ny ahatonga anazy olombanina tetezaina izy ara-tsaina ara-batana ary indrindrindrindra ara-panasatra izay maha-olona feno anazy mba ho andro ny fianakaviana hoe ny fiarahamonina dia efa fantany tsara hoe maty ny dadany ary izahay no miezaka izahay mpanabe tsy mahafeno zato isanjato ny fitiavan'iny anazy fa miezaka koa izay araka izay tratrin'nay manabe anazy amin'izay lafiny anankitelo izay. Entina hiantrihana ny amehana ara-pahasalamana izay lalovan'ny firenena amin'izao, nanatitra fanampiana ny akan'ny tafika malagasy ny lehiben'ny etamajorny tafika androany. Vary, rano ary lela-vola sy kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro no natolotra tamin'izany. Tsy adino ihany koa ny nanolotra Covid organique azy ireo. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika orinan'izay ataontsika mahakasika ny fiara-miasan'ny zandary sy ny tafika malagasy. Eo ihany koa ny tsena ny bisikileta amin'izao fotoana izao rehefa avy eo ary. Yes, I feel good. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, ça fit que numéro 1 Malagasy. Yes, I feel good. Oh yeah. Yes, I feel. Fepetra iarovana amin'ny coronavirus, raha mahatsapa mafana hoditra, mikohaka ary matsiaro sempotra, manatona aingana mpitsabo na miantso mivantana ny larana maitso 913. Alavido aminao ny coronavirus, arao ny fepetra. Cool TV FM, miaraka aminao. We love chocolate. Votre bébé commence à marcher. Vous avez choisi les chaussures les plus confortables. Vous avez prêté attention aux petits détails. Eh bien, avez-vous choisi la bonne couche pour que votre bébé puisse faire ses premiers pas correctement? Grâce à ses caractéristiques extra flexibles sur 3 dimensions, Molfix conserve sa forme, absorbe le liquide et offre une totale liberté de mouvement au bébé. Nos recherches ont prouvé que les bébés font correctement leurs premiers pas avec Molfix, que nous recommandons à toutes les mamans. Fais correctement tes premiers pas avec Molfix, petit explorateur. Nous sommes avec toi. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossen, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à
Saravich, téléphone 033 71 848 68. Lama biky, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Biky isan'andro. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Nitohy teny anivon'ny fokontany maro samihafa automasana ny fizarana arovava tamin'ity androany ity entina isoronoana ny fiparitany valinaretina coronavirus. Henri Florian. Manoloana ny fisian'ireo olona voan'ny coronavirus automasina amin'izao fotoana izao, nanoho ny fizarana ny arotava sy ny tambavy CVO teny anivon'ny fokontany toy ny ankiriry, mangarano sy ny maro hafa, ireo tompon'andraikitra isan-tsokajina avy amin'ny gouvernement tamin'ity androany ity. Tanjona amin'izany ny fisoroana hatrany manoloana ny fiparitany valanaretina. Araky ny tatitra azo tamin'ireo mpitsabo dia misy fokontany enina zany no misy cas jaune rouge zany eto amin'ny tampotanànany Toamasina voalohany. Fa tsy ireo enina ireo ihany no anaovana n'ity hetsika ty fa na ireo fokontany mifanolobodirindrina amin'izy ireo. Zany hoe mahita any amin'ny 80 fokontany ihany zany tsika raha atao total be anaovana n'ity hetsika ty mba tsy hiparitahan'ny valanaretina zany ilay otrikaretina coronavirus. Dia amin'ny androany dia hiezaka anao faran'izay maximum izahay tompon'andraiky mpanjakana rehetra Atrehemaso izao amin'ny fanaovana suivi. Fa kosa ny tompon'andraikitra rehetra ny taleparitra miaraka amin'ny sefokontany sy ny sisa dia manohy antsakany sy andavany ny fizaranany zany amin'ireto mponina tsika ireto. Hitohy manerana ny fokontany maro samihafa araka izany ny hetsika raha ny fanazavana ho fiara-mientana amin'ny fisoroana ity valanaretina coronavirus ity. Mangataka ny fahafahana manatanteraka ny asan'ireo fikambanana mpikarakara lanonana ao aorianan'ity 12 andro ity. Mpisehatra maro no mivelona amin'izany no anton'izay fangatahana izay. Abraham Randriamanana. Isan'ny fepetra napetraka amin'ny filohan'ny Repoblika mandritra izao fotoana ny fahamianatra ara-pahasalamana izao ny tsy fahafahana manatanteraka famorim-bahoaka. Araka izany dia avokoa ireo toeram-panaovana lanonana teto andrenivohitra. Mangataka amin'ny fitondrana ny amerenana ny asan'izy ireo aorian'izao 12 andro hiara-ny amianatra ara-pahasalamana izao ny fikambanan'ireo mpikarakara lanonana. Vona ny anaraka ny fepetra ara-pahasalamana izy ireo mikasika izany raha ny fanazavana. Eto izay angataka amin'ny fitondrana mpanjakana maefa fa vonona anaja amin'ny fepetra napetraka amin'ny fanjakana toy ny fanasana tanana, temperatura na ny fanajana nelanelana fitondrana kasibosy. Ny fangatahana hoentinay dia tsotra mba fangatahana fisokafan'ny asa aorianan'ity fiboana kainzoro ity. Fampitomboana kosa ny ora firavana fa tsy lay amin'ny ray ora. Fampitomboana ny isan'ny mpanotrina fa tsy 50 fa vonona anaja ny fepetra ara-pahasalamana. Taky ny fanalefahana ny etra tokony aloha ihany koa izy ireto. Tao anatin'izay fiboana izay dia tsy nisy na ny ariary ara volaniditra satria tafajanona teo nanaja ny lamina napetraka amin'ny fanjakana izahay. Any no angatahanay amin'ny fitondram-panjakana ny mba hanalefahana izany etra izany ary fisokafan'ny toerana fanaovana lanonana ao aorianan'ny fiboana. Jaivina isorohana ny fiparihan'ny coronavirus no antony andraisan'ny filoha fepetra ny tsy ahafahana manao famorim-bahoaka indrindra amin'ny faritra misy ny coronavirus. Tsy mbola azo atao hatreto ny mampivorivory olona mihoatra ny 50 isa. Niteraka fatiantoka 100 isan-jato ho an'ireo mpisehatra amin'ny fanaovana lalonana ity fepetra ity. Miara-miasa ny zandary sy ny tafika malagasy amin'ny fanarahamaso ny zotra rehetra izay miazo ny lalam-pirenena manodidina ny Antananarivo. Efa vita hoy ny lehibe ny etat-major ny tafika ny fandaminana eo amin'ny rotota. Ny larana efso.
napetraka ny fiarah-miasa ny tafika malagasy sy ny zandarmerie-pirenena mahakasika ny fanaraha-maso ny zotra nasionaly. Lalam-pirenena 5 manodidina an'Antananarivo no amafisina ny fanaraha-maso amin'izao raha ny nambaran'ny lehiben'ny etamazorn'ireo tafika. Efa nandeha tokoa ny filazana avy any amin'ny komanda ny zandarmerie-pirenena izay manerana ny lalana manodidina indrindra n'Antananarivo indrindra fa lalana 5. Aitsika angamba reo lalam-pirenena reo efa mifampiresaka teo zay fa misy zany ny point nandalana any zay ipetrahandreo gendarmerie-pirenena zay mifampiresaka tokoa zay fa ametrahana élément d'intervention avy amin'ny miaramila amin'ny fotoana zay tokony ilana azy indrindra fa raha toerana zay mampatahotra amin'ny lafiny fandriampahalemana dia efa misy mo fiara-miasa amin'iny anjarany zareo mametra toerana dia anjarany zareo koa mifampiresaka aminay zay efa vita ny resaka mikasika ny fanampiana zareo amin'ireny. Marina fa fiara-miasa amin'ny polisy pirenena, ny gendarmerie-pirenena ary ny tafika amin'izao fotoana dia miolopaka tokoa ary henontsika tsara angaminy izy ireny mba le fandefasana miaramila zay mandefa mamita hiraka ohatra fotsiny zao ny tany amin'ny avaratra andrefanonosy zay niainga tamin'ny voalohany volana May farany teo. Raha tsy aivina, efa misy ny fandefasana miaramila maro izay mitahiraka amin'ny faritra avaratra sy andrefan'ny nosy izay niainga tamin'ny voalohany volana May lasa teo. Lafy vaovao hafa kosa indray. Ny ena anisan'ireo mpanjifa bisikileta eny an-tsena ankehitriny na eo aza ny vanim-potoana ny fiakaran'ny vokatra. Antony ireo olona avy any ambanivohitra no isan'ny tena mividy izany. Abraham Randriamana. Isan'ny fitaovam-pitaterana tsy mety lefilaza hatramin'izao ny bisikileta. Raha toa ka hita miha maro no mivoha azy ireny eny rehetra eny noho ny fahavitsiny ny fiara fitateram-bahoaka. Nambaran'ireo mpivarotra bisikileta fa ny ena ny mpanjifa izany ankehitriny na eo aza ny vanim-potoana ny fiakaram-bokatra izay vanim-potoana isan'ny mampandeha ny tsena ho azy ireo. Ny fisian'ny valanaretina coronavirus no antony izany raha ny nambaran'ireo mpivarotra nanaovana fanadihadiana. Tsy nahitana fiakarany kosa ny vidiny hatreto. Tsisy tsena mihitsy ny bisikileta. Tsy dia malafo mihitsy zay fa mioboka ny olona dia tsisy tsena mihitsy. Miakatra vokatra amin'izao dia tokony handeha izy. Mikorizy io dia tsisy vola ny olona raha tia hividy vidiny mora ihany tsy miova voatra ny vidiny taloha ireny ihany. Arakana 1,5 million, 2 million arakaraka le qualité janona an'izay ihany. Tsy niakatra tsy nidina fa le vidiny taloha ireny ihany. Misy karazany maro bisikileta hita eny an-tsena. Isan'ireny ny bonne occasion, eo ihany koa ny bisikileta natsangany. Samy hafa avokoa ny vidiny ho an'ireo karazan'ireo. Ary avy any ambanivohitra ny ankamaroan'ny mpanjifa raha ny fanazavana. Vaovao, toy izao vaovao atsangana. Vidy be izay dia manatsangana. Dia misy toy ny bonne occasion. 1 million 200. Ny vidiny izao 1 million 200 tony. Dia 1 million manangana. 200 000 zany tombarotra alaina. Dia miandry izay ala fotsiny eo indraindray herinandro, indraindray arakary, indraindray androandro. Ny mpanjifa izao le any ambanivohitra ireny. Vita daholo ny olona fa tsy manangana ny olona. Efa mitsangana daholo vidin'ny olona. Tsy aivana, sady fialamboly, tsy mandoto tontolo iainana, fitaizam-batana ary fitaovam-pitaterana ny bisikileta. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany soavamandry dia veloma fodalo tompoko. Tonga avy mitsidika Batimax ao tsara lalàna fa ho hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena. Batimax mikaly tao amin'ny vidiny mirary. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.
ny tsara indrindra amin'ny vita malagasy manaraka ny fenitra ara-pahasalamana no omeny salon mba ahafahanao miketrika nahandro matsiro sy tena malagasy indrindra amin'ny fotoana toy izao ankafizo ny fandaharanao miaraka amin'ireo vokatra salon kalitao sady vita malagasy